Nitoy androany kosa ilay colloque iraisam-pirenena nikasika ny fitantanam-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana aty Afrika amin'ny teny frantsay ary atsimon'ny Sahara. Nisy ny hevitra tapaka nandritra izany entina hampandrosoana ny firenena. Ny fitantanam-bola eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny commune nofototry ny fampandrosoana, tsisy fampandrosoana afaka tanterana nefa ary tsy misy ny famatsim-bola ary faiza mitantana ny vola kirakirain'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Io nambaran'ny Florian Garcia tareny tetikasa Prodecide avatsy ny Allemagne vola taorian'ny fivoriana iraisam-pirenena androesana mikasika ny fitantanam-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana andihy Afrika izay miteny frantsay ary atsimon'ny Sahara. Cet atelier a apporté des solutions, a apporté des réponses et maintenant il s'agira de les appliquer. Ça c'est la prochaine étape et nous sommes contents de soutenir le gouvernement et les communes dans l'application des réformes et des différentes démarches pour améliorer les finances locales et la situation financière des communes. Ny efatra sy commune eto Madagasikara dia nandray anjara tao anatin'ity fivoriana iraisam-pirenena ity ary ny ben'ny tanàna samy hafa teto dia samy nitondra ny heviny. Tsy dia hita taratra loatra zany ny tena hoe autonomie financière zany au niveau commune satria raisiko ohatra zao ho an'ny commune izay adiko rano tamin'ny farany volana août eo dia 200 millions d'ariary ny fonds libre anay zany hoe ny vola tafiditra ao anatin'ny kitapo-bolana commune fa izahay toko hatramin'izao mbola tsy afaka mihitsy mipaye ny fandaninana nataonay tamin'ny fetiny 26 juin satria inona ny antony mavesatra loatra zany les procédures administratives amin'ny décaissement tsy fantatra io na fanahinina atao na hoe ahoana fa zay dia tena matsara hoe lasa ohatran'ny tady isy démotivation zany ao anatin'le izy. Fifampirasarana traikefa teo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto Afrika ny sionana. Firenena ampolony eto Afrika no nandray anjara tamin'ity fivoriana tetsy amin'ny Carleton City ka nisan'izany Benin, Mali, Burkina Faso, Cameroun ary Togo.